Amen. Dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary koa ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ny lohateny hoentintsika mbavaka sahady dia ny hoe mahonona tena miambena. Mahonona tena miambena. Hivavakintsika alohan'ny hifampaharezantsika hizarantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Eny Tompo, ianao no Andriamanitra avo indrindra, ianao ray aho no antsonay, ianao no ivavahanay ary indrindra isaoranay raha tafahoana amin'izao fotoana izao indray ankehitriny. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao no alfa eo omega. Ianao mahay ny zavatra rehetra, tsisy zavatra tsy hainao Tompo, miteny ianao, ny teninao no nanorenanao izao rehetra izao ka dia ianao no antsonay, ianao no isaoranay amin'ny zavatra maro ataonao amin'ny fiainanay, ny fahavelomana, ny fahasalamana, ny fiarovana ary indrindra nanoloranao an'ny zanakao lahy tokana Jesosy Kristy ho famonjena, ho fanavotana ary ny ranao Jesosy izay narotsakao nanadio ny fahotana tsiraray avy. Zany no isaoranay ianao, zany no iteranay ianao, zany koa no zarainay eto mandrakariva dia ny fahasoavanao, ny fahalehibiazanao ary ny famindraponao ataonao aminay isan'andro. Fanomananao anay Jesosy ho any aminao, any amin'ny voninahitra ao, any amin'ny lanitra ka dia izany indrindra no ifampizaranay ankehitriny. Dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao, irao ny anjelinao, irao ny fanainao masina hiasa ary n'inona asan'ny Satana, asan'ny maizina rehetra amin'ny fanakarana tsy ahafahanay mizara mandray ny teninao dia efa didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny variana rehetra hafa izany rehetra izany. Foka andranao soa Jesosy, andrakotra anay, fanainao masina hameno anay tsiraray avy. Dia mitenena Tompo fa voninkaina izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovany izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka ny teny teo izany dia io teny io no ampaherezan'ny tenen'ny fanahy masina ho antsika. Betsaka ny teny, betsaka ny lohateny na tenin'Andriamanitra no heverina ho zaraina satria manomana moa izany mandritry ny herinandro na andro vitsivitsy alohan'ny hizarana ny tenin'Andriamanitra. Fa ity teny ity izany dia naverin'ny Tompo nanomboka amin'ny voalohan'ny herinandro iny indrindra izao faran'ny herinandro moa izany na hoe na maly, androany dia mbola namerina ihany izy hoe mahonona tena. Izany ny teny ho famparezana miambena. Izany dia hitantsika ao amin'ny Petera voalohany toko 5. Petera voalohany toko 5 izay aloha izany tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany hanazavantsika azy. Petera voalohany toko 5 ny andininy 9. Vaveo izy tohizantsika hatramin'ny andininy 7. Ny andininy 7 sy 7 izany tena vakiana fa ny andininy 7 aloha amin'ny anaran'i Jesosy hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Izay zany dia efa mazava amintsika satria io teny io zany no raisina hoe mahonona tena miambena. Io teny mahonona teny io amin'ny teny gasy izy io matetika ohatran'ny hoe tsy mazava loatra. Mahono tena mety miteny ary hoe mitandrema na hoe mahonona tena. Mahonona tena ny tena amin'ny teny frantsay manko izy ny ilazany azy zany. Ohatra hoe mahazatra antsika ny teny frantsay dia hoe SOYEZ SOBRE. SOYEZ SOBRE. Dikan'izany SOYEZ SOBRE izany dia miresaka ny amin'ny resaka sakafo izany. Hoe olona raha vakiana izany ny famaritana izany teny izany dia hoe olona hoe tsy tokony sotro zavatra be loatra na hina-kena be loatra, indrindra ny hena sy ny alikaola moa izany zava-pisotro misy alikaola
Zany no tokony ho tandremana hoe aza misotro be loatra zava-pisotro misy alcool na mihinan-kena be loatra. Zay zany tena hoe famaritana azy akaiky indrindra zany. Fa manamafy anazy koa dia hoe mila zay ilay mitandrina teo hoe mila mijery hoe aiza ny onony. Zany amin'ny teny gasy izy zany verina amin'izay teny gasy hoe aiza ny onony mahonona tena, aiza ny onony amin'ny olombelona. Araka ny teniko teo zany dia ny resaka alcool sy ny sakafo indrindra ny hena no tena manakaiky amin'io na zay no tena teneniny mahonona tena. Io zany tena hoe tenenin'izany teny frantsay amin'ny teny hébreu koa zany zay no tena tiany tenenina amin'io hoe tandremo ny fisotroana toaka be loatra. Amin'ny tia kristianina dia tsy misotro mihitsy. Eo zany no tena hoe manomboka eo zany ny fampiarezana tenen'ny Tompo. Aleo tsy misotro mihitsy ny alcool. Fa io fisotroana alcool io zany na dia heverina hoe kely ary miara-misotro amin'ny mpinamana, miara-misotro kely, hatsangana kely ny vera, fa izany no hitarika anao amin'ny fahaverezana sy amin'ny fisotroana be. Dia eo koa zany ny fihinanan-kena tafahoatra, efa misy miteny moa zany atao mampime ihany fa ny fihinanan-kena tafahoatra dia mitarika indrindra amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy ihany koa amin'ny fitiavana sy ny amin'ny filan'ny nofo tafahoatra koa. Voaporofo zany amin'ny ara-tsiansa fa tsika zany tsy hiditra lalina amin'izay fa matoa ny tenin'Andriamanitra tonga eto hoe mahonona tena amin'ny fitiavana fisotroana tafahoatra sy ny fihinanan-kanina tafahoatra. Fa misy fampiarezana amin'izay koa hoany hoe ny fanjakan'ny lanitra tsy amin'ny fisotroana sy amin'ny fihinanana. Raha ao anatin'ny fisotroana tafahoatra ianao na amin'ny fisotroana fotsiny ary na amin'ny fihinanana tafahoatra, zany no tena tianao amin'ny fanarahana ny Tompo, mila mieritreritra isika. Fa ny fanjakan'ny lanitra, raha tia handray ny fanjakan'ny lanitra isika dia miala amin'izany. Hitantsika angambany amin'ny Jesosy raha hoe amin'ny mpianany na mpianariny, raha mbola teo izy dia mbola afaka misakafo foana ireo, fa rehefa lasa izy dia ho avy ny fivadikanina sy ny tsy fihinanana sakafo intsony, ny fitadiavana ny fanahy masina, ny fahamasinana. Ny fahamasinana io dia izay mihitsy hoe tsy mitoetra ao anatin'izany hoe fahafenoana zany na hoe firoboroboana amin'ny fihinanan-kanina tafahoatra na amin'ny fisotroana tafahoatra. Ary indrindra amin'izao fotoana izao moa zany dia efa tenenina amintsika fa ny endrika ivelany ary tafahoatra. Zany ao anatin'ny famaritana ny hoe olona io koa hoe ny endrika hoe mila manao na ny endrika fitafiana ary. Amin'ny teny frantsay moa teneniko ihany satria tsy hitako ilay izy amin'ny dikany teny gasy hoe mila hoe mesurena zany famaritana azy manaraka koa na hoe modéré. Zany hoe mila zavatra onona amin'ny teny gasy izy miverina amin'ny onona foana hoe mila mitandrina, dia mila zavatra antonony, mila zavatra onony, antonony, tsy tafahoatra. Aleo ary latsaka, fa ny tafahoatra azafady dia tena tsy ao anatin'izany hoe azahoana ny fanahy masina hidirana amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Amin'ny teny frantsay izy mbola misy famaritana fahatelo, iny raisiko tamin'ny dictionnaire moa izy hoe dépouiller sans excès, sans luxe. Hitantsika amin'izany fa tena manakana antsika ny amin'ny hoe tafahoatra, mila mionona ny luxe zany amin'ny endrika fitafiana, ny amin'ny fananana, amin'ny endrika ananantsika zany. Amin'izao fotoana izao zany ampirisihana ny olona hoe rehefa nidikana tao hoe voata manana an'Andriamanitra dia manana zavatra luxe, tsara ny fiaran'ilay olona, tsara ny tranony, mihaingo be ry zareo, milamindamina. Tsy izay natao hoe manana ny fananan'Andriamanitra sy miaraka amin'ny Tompo, fa mila manana an'io fahonoana teny io zany mahonona, mionona amin'ny zavatra omen'Andriamanitra ary mionona amin'izay
hoe mila mionona amin'ny sitrapon'Andriamanitra indrindra satria zany arakaraka ny hitadiavan'ny olona. Io harena, ny vola, ny endrika ivelany izay no mampahalatsaka ny olona na mampahalatsaka antsika moa zany, indrindra antsika efa mpanompon'Andriamanitra efa mahafantatra ny indrindra ho amin'ny fandriky ny Satana, fandriky ny devoly izay mandina ny teneniny eo zany hoe mahonona tena dia hoe miambena. Zay zany inona no rehefa aorian'ny mahono tena ianao mbola sainy miambina. Raha ohatra ianao zany mbola tsy mahono tena dia mbola ampiana ihany koa mila miambina. Fa maninona ny tokony hiambina sy mahono tena fa ahoana ozy izy? Fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina. Devoly fahavalonareo izy dia mandehandeha tahaka ny liona mierina. Devoly io zany Satana dia efa nirahana voakitsika io zany ten'Andriamanitra manambary zany avy eo fa nazera avy any an-danitra any zany io Satana io tao anatin'izany fitadiavana ny fiheboheboana satria te hitovy amin'Andriamanitra ny amin'ny arak'ilay teny teo hoe luxe, te ho tsara tarehy izy io anjely, olona mahay manam-pahaizana fa nazera satria te hitovy amin'Andriamanitra dia zay tadiavina. Zay ny tadiavina ety amin'izao tontolo izao ny olona anaraka azy hitovy aminy dia mandehandeha izy ary mitady liona mierina tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Zay zany ny tokony hiambenantsika. Jery kely amin'ilay teny miambina koa, ny miambina dia ny olona mitandrina. Miambina zany raha ny atoandro na ny alina rehefa misy toerana anankiray hiambenana. Amin'izao moa zany ny fiambenana dia efa misy hoe tena hoe caméra. Misy caméra 2, 3, 4 hatramin'ny 4 hatramin'ny vao miainga any amin'ilay manodidina any ianao any amin'ny 100 metatra, 200 metatra hidirana amin'ilay toerana hiambenana hoe tena misy zavatra ambenana ara-panjakana na amin'ny olon-tsotra. Any amin'izay any ambadimbadika any ianao amin'ny 100 metatra, 200 metatra manodidina efa feno caméra any. Ohatra iray amin'ny aty Eropa, izay moa zany aty Belzika, raha mandalo amin'ny tanànan'ny roi ianao amin'ny tanànan'ny mpanjakan'ny Belzika, ny voafefy misy hazo isaky ny ataoko isaky ny 50 metatra manodidina alohan'ny hidiranao dia misy caméra feno. Tsy ho tafiditra ao mihitsy ianao zany raha amin'ny ankapobeny amin'ny fijery raha tsy manana fomba hafa moa zany. Fa ny tiako lazaina hoe mila miambina. Tamin'izany fotoana izany tamin'ny andro nitenenan'ny Petera ity teny ity dia ny fiambenana dia misy olona 2, 3, 4 miambina, tsy matory na andro na alina zany fandimby. Fantatsika tsara ny zanak'Israely rehefa nanomboka nanorina ny tanàna tao Jerosalema, nanangana ny fefy zany dia andro aman'alina sady miambina no mitany basy no mampiakatra ny rindrina. Fa mila miambina, mila mitandrina zany ary ireo olona ireo arak'ilay teny teo mahonona tena tsy hisotro zava-pisotro misy alikaola. Hoe meo divay kely zareo fa reraka. Tsy misotro amin'izany ianao raha ohatra hoe tena hoe hiambina izany. Na mety hoe mihinana sakafo ianao hena zany fa tsy vokisanao hena be ireo fa atory ireo. Zany zay ilay ao anatin'ny hoe mahonona tena miambena. Dia hiresaka kely zany tsika amin'izay ilay miambena zany hoe mila mitandrina andro manalina moa zany eo anatrehan'ny zavatra izay hiambenantsika. Inona moa ny hiambenantsika dia ny fanahintsika, ny tenantsika mba ho tafiditra any an-danitra zany no hiambenantsika io fa tsy hoe hiambina noho ny azo fitahiana sy azo fahasoavana. Zay mahatonga an'ilay hoe rehefa mahazo harena bebe ny olona dia any amin'ny harena ny fony hainy mihitsy miambina an'io. Fa antsika dia saina miambina ny fanahintsika, ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny jerikely zany efa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona. Inona ny devoly mbola resantsika koa na fa miteny sady tsika ny any amin'ny Efesianina 9:9 sy 20 milaza ny hoe fiadiana hiambenana ny devoly ny fahavalo. Tsy miady amin'ny fomban-draotsy izy fa ny fanahy ratsy, ny fanjakana, ny fanapahana eny amin'izao tontolo izao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny liona mierina ozy izy, tahaka ny liona. Ny liona, ny fanao ny liona rehefa manafika izy
misy fandarana be da be zao zany fa tsara moa zany efa mahita fandarana be da be antsika amin'ny televiziona dia hitantsika hoe ahoana ny fanaon'ny liona rehefa hanafika ny andiam-biby izy. Izy rehefa manafika dia inona no tafiany voalohany? Ny marary. Izay biby marary na ny tanora le vao teraka, na tanora tsy afaka mandeha loatra manaraka ny namany zany, na ny koa hoe izay mitokatokana indraindray mety mieritreritra hoe za mahita sakafo tsaratsara ry, ohatra ny omby anankiray, omby ala moa zany amin'ny any Afrika ny tena feno azy, dia hoe manaraka lalana anankiray na variana mihinana eo fa tsy miaraka amin'ny be sy ny maro, iny no tafian'ny liona. Arak'izay teny izay zany ny marary araka ny tenintsika teo zany raha tsy miambina tsika. Marary zany olona reraka, olona mety hoe arak'ilay teny teo hoe misotro, mahonona tena, misotro kely ianao na misotro divay kely, misotro toaka kely dia manomboka fanompaninao ianao fa tsy ela ny devoly dia tonga. Efa reradreraka ianao na nihinana sakafo be loatra arak'ilay teny teo, nihinan-kena be loatra ianao dia reraka ao anatin'ny torimaso ao fa tsy ela ny satana dia hanafika anao. Ary iny zany no tena tiany satria ao no misy ny araky ny fitenin'ny mahagaga malagasy moa zany hoe mahazatra azo himezana kely hoe ao no misy ny fihinanana. Tian'ny olona ny mandeha amin'io misy fihinanana io koa, ao anaty fonosana kely entre parenthèse kely, fa zany no tian'ny olona amin'izao fotoana. Aiza misy ny fihinanana, raha misy fiangonana ka misy fizarana sakafo dia mihazakazaka ao ny olona. Any amin'ny zareo silamo misy fizarana sakafo sy fitafianana, misy fihinanana ao dia aleontsika makany rehefa zomatsika manao silamo, rehefa sabotsitsika manao adventiste fa any misy sakafo, rehefa lahady manao protestanta na katolika. Zany ny fanaontsika moa zany malagasy ao anatin'ny fahantrano, ao anatin'ny tsy fananana dia mihazakazaka any amin'izay misy fihinanana. Entre parenthèse iny araka ny teny teo zany ao anaty fonosana kely fa mila mitandrina tsika fa ao anatin'io fihinanana io no amitahan'ny satana sy anjonoan'ny satana ny olona hiazaka zany ary arapany arak'ilay teny teo hoe na marary le olona, manomboka reradreraka ianao zany amin'ny fanarahana ny tompo, kivikivy satria tsy mahita ilay endrika ivelany, ilay fitahiana ivelany amin'ny ampitahina amin'ny olona ety amin'izao tontolo izao dia manomboka kivikivy ianao, manomboka marary, reradreraka, tsy mivavaka, tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy ela ny devoly dia hanafika anao ny satana zany tahaka ny liona izy mierina mitady izay rapany. Raha mbola tanora ao anatin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ianao, apirisiany ianao, apirisiantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra, andinika ny tenin'Andriamanitra, hieno ny fampianarana tahaka an'izao zaraina izao sy ny fampianarana hafa izay entin'ny mpanompon'Andriamanitra, fa malaintsika na tsy manam-potoana, mieritreritra tsy manam-potoana amin'ny asa aman-draharaha dia ao anatin'ny fahatanorana tsy fahalalana loatra ny tenin'Andriamanitra dia mora mierikerika. Raha tonga ny fampianarana karazana fampianarana hafa, fampianarana diso arak'ilay teny teo hoe tonga ny fampianarana heverina hoe olona nasamy kristianina zao ary dia misy ny fampianarana diso. Mbola vakitsika koa zany avy eo hoe inona ny ahafantarana hoe avy amin'Andriamanitra ilay fampianarana na tsia, dia tonga dia miroboka ao satria tanora fanahy. Mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsara tsika, izay vao mahahono tena ary izay vao afaka miambina. Fa raha miambina noho ny herintsika ny tsy fahalalana dia arak'ilay teny teo ny fahavalo manana ny hevitra hafa koa izy hiodonana amin'izay fiambenana tsy tsara na tsy ampy izay petrakitsika zany manodidina antsika. Dia ny araka ny teny koa zany mitoka-monina, biby mitoka-monina dia izay ny tena tafian'ny liona, mora azony mihitsy zany ka tsika zany rehefa ao anatin'ny hoe faharerahana ka mitoka-monina zany moa zany amin'izao fotoana izao hoe mitoka-monina hoe tsy miaraka amin'ny be sy ny maro ao anaty fiangonana, tsy izay ny dikan'ny mitoka-monina, tena mitoka-monina miaraka amin'i Jesosy. Efa nitenenina amintsika ianareo no tempoly fanan'Andriamanitra dia ao amintsika. Mitoka-monina zany dia misaraka amin'Andriamanitra, manomboka tsy mivavaka ianao, tsy mino an'Andriamanitra, manomboka mandeha irery, manamary tena, tsy manetry tena,
Zany no natao hoe misaraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe tangoronao anatin'ny fiangonanao dia heverinao zany hoe rehefa miaraka amin'ny fiaraha-mivavaka ianao dia hoe tsy voasarihan'ny Satana. Tsy tratrany devoly, ao ary ny tena fianao azy, ao ny tena anafihany satria manaraka ambokiny fotsiny be sy ny maro aho fa tsy mahafantatra araka ilay teny teo hoe tsy mandinika ny ten'Andriamanitra fa manaraka fotsiny. Izay lazain'ny mpitarika, izao no lazain'ny mpitarika anay teo dia izay zany no izy, izay zany no marina fa tsy hamarinonao, tsy hamarinontsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay zany ao anatin'ilay fahatanoranana amin'ny fanarahana ny Tompo, tsy ilay mifangaro amin'ny be sy ny maro no lazaina fa hoe miaraka mila hoe mitoka-monina fa ilay mitokana miaraka amin'Andriamanitra araka ny tenin'i Jesosy mihitsy. Jesosy ny nampianatra an'izany averentsika foana fa ao Matteo 5 hoe midira amin'ny efitranonao izy fa ny rainao izay mamaly anao mangingina ao amin'ny efitranonao izy hamaly anao. Dikan'izany mitoka-monina ve ianao? Tsy mitoka-monina ianao fa miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny fanahy masina. Izay zany no tenin'ny Tompo amin'ny olona hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, mierina tady izay harapany. Handrapaka izy ho an'izay arak'ilay tenintsika teo marary ara-panahy, tanora ara-panahy na mitoka-monina izay tsy miaraka amin'Andriamanitra, izany no harapany. Na ny olona irery, mandehandeha irery sy ny olona taraikiraiky. Ilay taraiky teo zany ny olona efa mihazakazaka amin'izany hoe tsy misoso toaka intsony, tsy mihinan-kaina be loatra intsony, mandeha amin'ny fifadikanana, izany no amporisihana sy ampiarezana ny olona fa tsika mbola mihazakazaka satria izany no ety amin'izao tontolo izao. Nareo tsy eny amin'izao tontolo izao nareo izy tsy amin'izao tontolo izao, apetaka ety amin'izao tontolo izao tsika fa tsy ao aminy. Raha mihazakazaka mifaninana amin'ny sakafo ny olona sy ny endrika ivelany amin'ny fitafiana ivelany izay mirentirenty, ianao koa mbola mitsiriritra sy mihazakazaka any amin'izany dia ho taraiky. Izay ilay taraiky izany ny dikan'izay taraiky izay zany taratara any aoriana any ka dia tonga ny devoly, tonga ny Satana handrapaka sy hitona anao hanaraka azy. Izay zany no ao amin'ny olona hoe miambena mahonona tena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, ary mandehandeha eny izy tsy ho tananao izany fa eny alaniny foana. Ary inona moa izany no endrika tokony ataontsika? Mitady ny Tompo aloha rehefa mahatsiaro reraka hozy izy. Ny Tompo aloha no tadiavina, Jesosy no tadiavinao ny hivavaka amin'Andriamanitra, izay vao mitady ny mpiara-mivavaka ihany koa. Tsy tonga dia mihazakazaka any amin'ny pastera, ny amin'ny mpiara-mivavaka fa Jesosy aloha, ny Tompo aloha tadiavinao dia mizara ianao amin'ny mpiara-mivavaka aminao fa ireo koa no hifampitondra-bavaka aminao arak'ilay teny teo, ireo izay fantatrao fa mety efa ao amin'ny Tompo foana. Olona efa mahony tena, olona efa miambina ireo izay koa no antononao fa tsy hoe olona anao resaka fotsiny amin'ny telefônina dia hitondranao indray hianjera amin'ny fomba samihafa. Fa ny olona izay antononao zany dia olona mahony tena sy olona miambina. Izany no fampidirana, azo atao hoe fampidirana ny amin'ny izany hoe mila mahony tena, mila miambina amin'ny fanarahana ny Tompo fa raha tsy miambina isika, raha tsy mahony tena dia ho voasariky ny Satana. Averin'ny fanahy masina no mety hoe mibitsika atao anaty kady foana. Fa io fomba amin'ny malagasy moa izany, tsy mamenatra ny teny an'izany ao amin'ny fiaraha-mivavaka satria ny tena tao anatin'izany nandritra ny taona maro. Hoe fiaraha-mivavaka, manompo amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny fiangonana. Dia rehefa tonga ny fiaraha-mivavaka na manao fikarakarana ny fiangonana, fihetsiketsehana, fitadiavam-bola dia mila mibata seza, mila mibata latabatra, dia antsoina misy miteny any ambadika any, antsoina daholo ny vatan-dehilahy rehetra hibata latabatra hikarakara ny seza aty aloha. Tambolohany zany tamin'ny taloha tsisy miantso, tsisy mahafantatra moa zany, tsisy efa fantatry zareo zany aloha fa hafahafa dia tsy antsoiny zareo fa ny vatan-dehilahy hafa. Ay taty aoriana sendra mba nanantona koa satria hoe mba te hanampy amin'ilay mibata seza sy mibata latabatra. Ay ao ambadika ao ka zalahy manomboka mizara an'ilay toaka aloha. Zany ny fomba ny any amin'ny fiaraha-mivavaka malagasy, tsy afenina zany, tsy mahamenatra zany fa
Zany no tokony ho ambenana amintsika. Raha ao anatin'izany ianao a, dia mitandrema fa ho raisiny devoly ianao, ho harapaky ny Satana hoe ndao aloha hisotro kely, ndao hiara hisotro kely aloha dia miara-mibata seza eo dia avy eo mifanahiniany sy manao izay tiana atao ihany zany avy eo fa tsy ao aminao intsony ny fanahy masina, tsy mitoetra amin'ny olona tahaka izany fa mila mitandrina zany tsika ny amin'izany hoe fisotroana sy ny fihinanana tafahoatra izany ka dia izay no tenin'ny Tompo. Inona no teneniny eto izany 5 vakiako indray hoe amin'ny anaran'i Jesosy, toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra manerana izao tontolo izao. Fahoriana io, fahonoana teny io, fahoriana io. Mafimafy ny hoe ny tsy hiaraka amin'ny olona amin'izany hoe fisotroana sy ny fihinanana izany intsony. Ao anatin'ny fahoriana mila mitandrina, mila miambina fa inona ozy izy? Fa mila manohitra koa zany dia miorena tsara amin'ny finoana. Amin'ny finoana zany mila mionona tsara dia ny finoantsika dia mino fa tsy handray an'i Jesosy ny olona mbola ao anatin'izany hoe tsy fahonoana teny izany sy tsy mahay miambina. Finoana moa zany efa fanazavana foana. Finoana anankiray dia ny hoe mino fa Andriamanitra no aharo izao rehetra izao, ary mino koa fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra izay nirahana. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra manamarina izany rehetrarehetra izany mety tsy dia misy fanazavana firy intsony fa izay ny fampidirana ny fanazavana, fa ny tenin'Andriamanitra no vakiantsika anazavantsika ny tena ny sitrapon'ny Tompony amin'izany hoe mila mionona, mahonoana tena sy miambena. Dia vakiantsika sady zany ny amin'ny Jakoba 5:7 azafady. Jakoba 5:7 ny 7. Ny 7 ny 7 no tena mifanaraka ny ten'Andriamanitra resantsika fa vakiako hatramin'ny 10 ahafantarantsika ny amin'ny hoe miambina, mahono tena, mitandrina sy mila mitandrina sy miaro ny tena zany araka ny tenin'Andriamanitra tsy ho voaloto ny amin'izao tontolo izao. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny Jakoba 5:7 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa maneky an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Izay zany ny tenin'Andriamanitra, sady mandositra ny devoly rehefa manohitra azy tsika. 9 manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroha saina. Oria sy mitomania ary midradradradra, aoka ody fitomaniana ny fiomezanareo ary ody fanjoretana ny fifalianareo. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia nandratra anareo izy. Amen. Izay zany ny tenin'Andriamanitra voalohany izay hitondrantsika ny amin'izany hoe mahonoana tena, miambena. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany 7. Petera voalohany 7 dia vakiako ny 9:7 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo, fa raha toa ka mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ianareo dia sambatra. Aza matahotra tahaka azy ary aza mangorory ianareo, fa manamasina ny Kristy ho Tompo ao am-ponareo. Fa manamasina ny Kristy ho Tompo ao am-ponareo, aroaka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy fanajana. Koa manana fieritreretana tsara, amin'izany dia ho menatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy ka manendrikendrika anareo. Fa tsara kokoa ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa, raha izany no sitrapon'Andriamanitra, noho ny mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-dratsy.
Zany hoe fahoriana, mitondra fahoriana zany ilay mahony tena, tsy misoso toaka, tsy mihinan-kanina be loatra, tsy mihinan-kena be loatra. Fahoriana zany a, fanaovan-tsoa zany, na ratsian'ny olona ary isika, na tenenan'ny olona ratsy ary, dia ny tanjona dia ho an'Andriamanitra ary ahita an'Andriamanitra. Zany teny zany zany a no efa vakiantsika sady. Dia vakiantsika ny ao amin'ny petera voalohany ihany a, be da be ny zavatra ny fampahiretana izy io amin'ny tao anatin'ny fiaraha-mivavaka misy taonay zany isaky ny sabotsy. Dia ho vakiako manontolo ahafantarantsika an'izany hoe ahoana marina moa zany hoe miaraka amin'ny tompo zany. Ny petera voalohany toko faefatra, ao amin'ny petera voalohany toko fadimy moa zany a io namakiantsika eo andininy fahavalo io vakiantsika teo io, fa ny petera voalohany toko faefatra manontolo vakiantsika ahafantarantsika hoe inona daholo zany endriky ny hoe famononan-tena sy miambena zany amin'anaran'i Jesosy. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia raiso mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa nisy tsahatra tamin'ny ota mba tsy andanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa. Sitrapony izao tontolo izao io, fisotroana sy ny fihinan-kanina tafahoatra. Fa ampy vakiako amin'anaran'i Jesosy andininy fahatelo, fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny sitrapon'ny jentilisa tamin'ny nandehananareo tamin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy sy ny fanirian-dratsy, ny fimamona, vao teny eto zany ny filalaovan-dratsy, ny fisotroan-toaka. Zareo fa tena miverina fanindroana, sady mamy ianao mamono, mamo no misoso toaka, maninona no averina indroa. Fa tena hoe na fisotroana toaka zany mila mitandrina tsika fa tsy ela ny devoly dia handrapaka ny tsirairay avy amin'izany. Ny fimamona, ny filalaovan-dratsy, ny fisotroan-toaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Tsy hiditra lava amin'ny fanompoan-tsampy tsika androany fa betsaka amin'ny fampahiretana fanazavana ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity ho avy Jesosy Kristy ity. Miambena ianao ny amin'izany hoe fanompoan-tsampy zany mampirisika antsika hieno ny vidéo maro izay efa manambara ny amin'izany fampianarana ny amin'ny atao hoe fanompoan-tsampy. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra andininy fahaefatra. Amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka teneniny ratsy. Nefa ampoamoan'ilay efa vonona hitsara ny velona sy maty izy, fa noho izao no nitoriana filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Andininy fahafito. Fa antombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena mba ho afaka hivavaka ianareo. Eto zany dia efa naveriny sady ny teny fahononana tena. Mila mahony tena raha te hivavaka, mba ho afaka hivavaka. Raha te ho afaka hivavaka tsika dia mila mahony tena, ka mahonona tena mba ho afaka hivavaka ianareo. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana no manarina ny fahotana maro. Mifampiatranoa ka aza mimonomonina, samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinaareo, tahaka ny mpitantana tsara ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amin'ny fomba maro samihafa. Raha misy olona miteny dia aoka izy hiteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy, mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny petera voalohany toko fahadimy io toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo amin'anaran'i Jesosy. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, toy ny hoe misy zava-mahagaga manjo anareo. Fa maika mifalia araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy, mba hifalianareo
sy ravoravonareo koa amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra no mipetraka aminareo. Fa aoka tsy hisy eo aminareo ijaly satria mpamonoolona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpitsabaka amin'ny rarahany hafa. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy ho menatra izy, fa aoka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany izy. Fa tonga ny andro hiatomboan'ny fitsarana atao hatrao amin'ny tranon'Andriamanitra, ary raha ny hatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara an'Andriamanitra. Ary raha saika tsy voavonjy ny marina, inona no ahazo ny mpanota? Mijanona kely etsika fa ho avy ny fitsarana. Efa ho tonga izany hozy izy amin'izao andro farany izao. Fa raha itsika izay miezaka manao ny marina, mandeha amin'ny famasinana ary ho tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra, dia araka izany teny izany, inona no ahazo ny mpanota? Izany no hitorintsika ny fanjakana, ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahamarinana sy ny famasinana, fa ho rotsaka any amin'ny afo be, any amin'ny fahaverezana ny olona raha tsy mahafantatra, tsy mahony tena sy tsy miambina, fa ny devoly no hisarika ny olona any amin'ny fahafatesana. Faharoa izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny afo be, any amin'ny fitsarana. Tenin'Andriamanitra voasoratra eto koa izany, 1:20. Koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoa no hanolorany ny tenany ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Izay izany ny tenin'Andriamanitra io. Tonga dia efa tohizako amin'ny tenin'Andriamanitra izay hovakintsika amin'ny 9 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny Petera 1:5 ity zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa amin'izany manendry tena ambany tanana maherin'Andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoan'andro, ary hapetrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay harapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny lahalanareo rehetra manerana izao tontolo izao. Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, izy no hantanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ho azy haneny fanjakana mandrakizay. Amen. Izay zany ny famakinan'ny teny tao amin'ny Petera 1:5 teo. Dia hovakintsika vetivety ny ao amin'ny Jaona 1:4. Jaona 1:4. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny 4 moa izany no tokony vakintsika. Fa hovakiako hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Afantarantsika efa nisy fanazavana teo izany hoe mila fantarintsika ny fanahy, mila mahafantatra ny tenan'Andriamanitra fa raha tsy izany ho voafitaka sy voasarika miankavia sy miankavanana. Fa vakintsika ny Jaona 1:4, 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa azaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny Antikristy izay efa harenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, fa ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka miteny araka an'izao tontolo izao izy, ary miaino azy izao tontolo izao.
avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny famarinana sy ny fanahin'ny fiviliana. Anjarantsika izany mieritreritra, mbola mampirisika antsika hamerina tsara ny tenin'Andriamanitra, hamaky izany fa tsy hanazava izany ahako androany fa ny Tompo no hamangy antsika tsirairay avy ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ny hamaranantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny tsy hamaky ihany koa izany ny Efesianina 2:1-9:10. Izany mampirisika antsika mba hamaky izany any amin'ny tokantrano misy antsika tsirairay avy, izay ny fiadiana rehetra hiadiana amin'ny Satana hozy izy, ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Fa ny Apokalipsy 2:20 no hamaranantsika ny tenin'Andriamanitra, izay fampiarizantsika raisintsika ny 1:10-15, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny farihy afo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo. 1:20. Ary hitako fa indro ny sendra fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetaka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra dia nandositra azy ka tsy nisy toerana ho azy intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, mijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nisy boky maromaro novelarina, ary nisy boky iray hafa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao amin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia namoaka ny maty tao aminy, ary samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Izany dia mampatahotra ry havana, ho tsaraintsika araka ny asantsika, araka ny ataontsika izany, raha tsy miezaka fa mandroso amin'izany fanaranam-po, amin'ny fisotro toaka, amin'ny famamoana, amin'ny fitiavan-karena, amin'ny fitiavana sakafo, amin'ny fanahiana, amin'izao fiainana izao, firentiretiana amin'ity izao tontolo izao ity isika, dia ho tsaraina, samy ho tsaraintsika tsirairay avy, ka araka ilay teny teo, raha tsika izay miezaka mandeha amin'ny famarinana ary ho tsaraina, maika fa ny olona izay mpanota hozy izy ahoana ny azo azy, fa mila mivavaka tsika, mifampivavaka dia mifampahery, mba tsy ho isany, ho taraiky, ho tanora fanahy lalandava, na harary, ho reraka, ka ho harapaky ny devoly hozy izy, tahaka ny liona izay mitady izay harapany. Fa mila miambina sy mahony tena mandrakariva isika, ka dia mahay reza mitady an'Andriamanitra ny tsirairay avy aloha, izay vao miaraka eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpiara-mivavaka izay fantatrao fa mahony tena ihany koa, sy miambina. Izany no ahitantsika ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa tsy handehanantsika araka ny teny teo ho atsipy any amin'ny farihy afo. Mampatahotra izany fa hifampivavaka tsika mba tsy ho rotsaka amin'izany farihy afo izany, ka dia mahay reza mandrakariva mitadiavan'ny Tompo ao anatin'ny vavaka, mahafantarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny famasinana sy ny famarinana, fahonoana tena sy ny fiambenana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompoko. Aleloia. Amen.